Chers frères et sœurs, lorsque la nouvelle année arrive, nos ancêtres disaient « Bonne année, béni par Dieu et ensemble, que nous atteignions 1000 ans comme l'année. » Le comité FFKM de France vous présente ses vœux aujourd'hui en célébrant ce culte œcuménique des chrétiens de France. Que la grâce de Jésus-Christ et l'amour de Dieu, le Père, avec l'union dans le Saint-Esprit, soit toujours avec vous. Voga kristianina avy fiangonana tafasara krisika fatafandro nety io hiaravavaka amin'ny firaisan'ny kristianina sy amin'ny fampihavanana erantany. Ny fisarasarahana amin'ny samy kristianina dia nisy foana napetramonjato maro zavatra mampalahelo izany sady mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Matokony hery mivavaka isika. Matokony hery mivavaka isika ho fiangonana amin'ny kristiana eran-tany dia manolotra ny rotsom-bavaka ho amin'ny firaisana izahay ary miezaka androdana izay mampisaraka antsika. Amin'ity taona ity dia ireo fiangonana maro samihafa avy any marika
no nandrafitra ny fampivavahana. Ny tantaran'ny kristiana eo anivon'io moské io dia nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly araka ny novantsofina ny apôstôly Paoly izay apôstôly ny Jetilisa dia tonga tao Malte tamin'ny taona 80 taorian'i Jesosy Kristy. Izany fotoana voalahatra araka ny fitondran'Andriamanitra izany dia voalaza tao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly ao amin'ny boky Vary. Ireo tokon'ny testamenta vaovao eo dia milaza ny androany kristiana tao Malte, tany kely izay misy nosoloa ny Marta sy Roso, miaraka amin'ny nosy kely matika eo afovoan-dranomasina Mediteraniana, afovoan-dalana atsimo ny Sisila sy ny Afrika Avaratra. Io tany biblika io dia eo anivon'ny civilisation namana sy ny fanabeazana ary fivavahana. Ny vavaka sy ny fieritreretana ankehitriny sy mandritra ny tierinandro ny fivavahana ho an'ny finoran'ny kristiana ity dia mifantoka amin'ny fandraisam-bahiny naseho mponina maro teo tamin'ireo olona tao anatin'ny faharendrerana. Hoy ny soratra masina, naneho fitiavana manovana taminay ny tontany ao amin'ny Asan'ny Apôstôly fivavahana tokoa anteny faharoa. Ny fitiavana sy ny fanajana izay jerontsika vavolombelona ankehitriny no sady hivavahantsika ho an'ny firaisana ny no anaraka sy hiainantsika mandritry ny taona vaovao ity. Nous voici rassemblés pour prier pour l'unité des chrétiens et la réconciliation dans le monde. Les divisions entre les chrétiens existent depuis des siècles. Elles sont pour nous un motif de grande tristesse et elles sont contraires à la volonté de Dieu. Nous croyons à la force de la prière. En union avec les chrétiens du monde entier, nous offrons nos prières à cette intention, tout en nous offrant de surmonter ce qui nous sépare. Cette année, le matériel de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été préparé par les diverses communautés chrétiennes de Malte. L'histoire du christianisme dans cette petite nation insulaire remonte au temps des apôtres. Selon la tradition, saint Paul, apôtre des gentils, a aposté à Malte en l'an 60 ans après Jésus-Christ. Cet épisode mouvementé et providentiel nous est rapporté dans les 2 derniers chapitres des Actes des Apôtres. Ce passage du Nouveau Testament décrit les débuts du christianisme à Malte, un petit pays formé de 2 îles principales habitées, savoir Malte et Bozo, et de beaucoup d'autres petites îles au cœur de la Méditerranée, à mi-chemin entre la pointe sud de la Sicile et l'Afrique du Nord. Cette terre biblique se situe au carrefour des civilisations, des cultures et des religions. Nos prières et nos réflexions aujourd'hui et au cours de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et de cette année aussi, seront centrées sur l'hospitalité qu'ont témoigné les habitants de l'île à ceux qui venaient de faire naufrage. Ils ont témoigné une humanité peu ordinaire. Que l'amour et le respect que nous témoignons mutuellement aujourd'hui, alors que nous prions pour l'unité des chrétiens, nous accompagnent tout au long de cette année. Fanano fitiavana, midina eto aminay ary mitoery mbanivonay. Fanay ny firaisana, asehoanay ny lalana mitarika anay ho anay ny firaisana kristiana. Fanay ny fandraisam-bahiny, ampianaranay ny fahaizana mamay ny hafa. Fanay ny fahangoraha, toloranay ny fihetsiky ny fanajana olona rehetra izay mifanena aminay.
zahay fanahy fanatenandro ampio zahay mba hialany zay manakatsakana ndray tsy hoaniko fahasaoloana orenintsika hira mianzanao zay reto Famita
Mamdrafonay Kristy Jesosy no ireo asoana natonay dia tsy fatokisarey sy ireo ratsy eo anivony samy kristiana avan'ireo fiangonana samy hafa sy ny fombafomba rehetra. Mamdrafonay Kristy Jesosy raha mitoetra ao anatin'ny maizina izahay kanefa tokony hitany lalana izay tonga ray ho an'ny fahazavana satria ianao rery ianao Kristy Jesosy no tena fahazavana marina. Mamdrafonay Kristy Jesosy no ny marikeny ny finoanay sy tsy fampony fanantenana hoe ary ny fitiavanamany mari mangatsagatsaka. Mamdrafonay Kristy Jesosy no ireo fijaliana, ireo fisakana sy ireo tebiteby izay ataonay amin'ny hafa. Mamdrafonay Kristy Jesosy raha miataka sy mijanona tsy miraharaha ny hafa izahay kanefa tokony ampiseho fandraisanay irefila indrindrindrindro ireo vahiny sy ireo olona mitady fianovana aty Frantsa. Dia mangataka antsika mijanona ray ny famelana-keky. Mamila fosiny andra tompo maro sady be fandrabo fa tahaka ny avony lanitra ambony tany no abe ny fandrabona amin'izay matahotra azy. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefa no alavitry ny asembotra ny fangatsika antsika. Tiara eretina hira sorte voisine aia non fiara. Thank you.
fiangonana katolika manokana dia natokany mpamparay masina ny fotoanany alahady ny ten'Andriamanitra ny aneo aussi zay masina anankiray zay hoe ny mihira tsara dia mivavakindro dia mbola metesitsika re mihira hoe ny teninao tsy momba ray. Nefa tsy maintsy mifefika ihany eo amin'ny misy anankiray isika. Ny alina faefatra ambin'ny folo dia mbola navezivezin-drivotra tamin'ny ranomasina mediterania izahay. Nohony tamin'ny sasak'alina dia natao mateloha fa nanakaiky tany izahay. Nanaka-drano tamin'ny tady lava ifatorana mpifonjam-bilo zareo ka nahita fa
fito amin'ny telopolo metatra ny alalan'ny rano ary noho ny nandrosorosy kokoa dia nanakatra mindray ny mateloha ka nahita fa valapolo metatra ny alalan'ny rano. Natahotra ry zareo fa androany tona amin'ny aram-bato ny sambonay ka dia nalatsaka amin'ny vato fasika efatra teo ambony sambo sary minamafy niaraka ny andro. Nitadandrotra iana teo amin'ny sambo ny mateloha ka efa nampidina ny salopy ho eo amin'ny ranomasina mody hoe andatsaka vato fasika eo amboasambo. Kanefa hoy Paul tamin'ilay kapiteny Romano sy ireo miaramila hoe raha tsy mitoetra eto an-sambo ny olona ireo dia ho tsy ho voavonjy anareo. Tamin'izay dia tapahana miaramila mahazaka hitanany salopy ka navelany andeha fotsiny any ilay salopy. Rehefa adyvarena ny andro dia niangaviany Paul izy rehetra mba hinakanina ka nataony hoe faefatra ambin'ny folo andro ny alasanareo anio ary niaritra anoarana tsy finakanina mihitsy anareo koa niangavanareo ao hinakanina fa isany amonjenanareo izany tsy ho very na dia singam-bolo ao alohany azy aminareo. No niavolaza izany teny izany koa dia nandray mofo sy misaotra n'Andriamanitra ary nanapaka ny mofo teo anatrany izy rehetra ka nihinana dia nahazo toky indray izy rehetra ka nihinana. Ny isa 9 sy 7 izay rehetra tao an-sambo ary no samboly izy rehetra dia navanatany ranomasina koa ny vary mba hamaivana ny sambo. Ary no nazavaratsy ny andro dia tsy fantatry ny mateloha izay tamin'ireo fa elodrano iray nisy tora-pasika ny hitany ka dia nokasaina miantsona teo ny sambo raha azo atao. Dia soron'ireo mateloha avoa vato fasika ary narehefa manay ranomasina novahany mahazaka ny fanampoliana ary novelary ilay ambola ho azony rivotra dia nizotra nanaty tora-pasika ry zareo. Kanjo niteo amin'ny andilatany anankiray ka dia niantsona teo ny sambo. Revo tao amin'ny sambo ka teo amin'ny fasika ny boisson ka nisina teo tsy naresy ary fony sambo kosa dia vaky azony romonjy. Saika amin'ny fantotro miaramila fa ndreo sy ambositra Romano kanefa dia hamonjy Paul ilay kapiteny Romano ka nisakana amin'ny miaramila mba tsy hanao izany. Nomeny-baiko izay miaramila mahery ny Romano hirotsaka anaty rano voalohany ankeny an-tanety dia nanaraka ny sisa samy nanao izay afaka azy na amin'ny azo fisaka na amin'ny zavatra afaka eo amin'ny sambo ka dia toy izany nahatafitany olona rehetra soamantsara teny an-tanety. Voavonjy teo izahay vao nahalala ahy Malta no niantsona Lenosy. Be nisona tao amin'ny tonontananay no raisiny tsara izay rehetra ka nanomany afo nodonaka be amindroanay satria lasaka ny ranon'olana ary namery fidy amintsika. Nantsipotahina totoana i Paul ary natoany teo amin'ny afo kanjo nisy minarana avoaka tampoka avy ao azo niafanana ka niantsany rehetra tamin'ny tany. No nitantotany kosa bibilapatra avarafiny amin'ny tanàna Paul dia mifampiresaka ry zareo hoe tena mpamolona lehilahy io. Anarany foana no voavozy tamin'ny ranomasina izy saingy tsy nahatsara n'Andriamanitra no velona. Fa nakify Paul tao amin'ny afika biby ary tena Paul dia tsy nanino sy nanino. Nampozony olona ivony na efaratao fahatampoka izy. Niandro ilay andro zareo ka no nahita sy nanino sy nanino dia niova hevitra tanteraka ka namelovelona hoe isan'ireo Andriamanitra io. Teo akaikin'ilay toerana dia nisy sahararay atao hoe Publi lehibe nosy io. Nandray ilay tampitiavana tokoa izy ka nampiatra anay mandritra ny telo andro. Nandamaka teo mpandrina ilay Publi fa sady voantazo no nifanandraka. Nitsitsika azy i Paul dia mivavaka sy nametraka tanana taminy ka nahasitrana azy. No nivita izany dia nanatona koa ny marary sasany teo amozy ka sitrana. Tsy taminy no fanomezana natony ny tontany anay ary no miondrana indray izahay dia novatsiny izay zavatra inainay. Izany ary tena. Mbola
mbola eno tenandriamanitra teny fiainana fahamantsika salamo fa fipamizatra dinany mpamaro sy fasily toizana nandiny fahasilefolo kadrafoko afarana nandiny mpamaro kadrafoko ivakitsika sitratomandro aoka idiran'ny tompo reo no mifambampony sy ny fahavagana ataony amin'ny zanak'olombelona fa mahafa-po ny fanamandita ety izy ary ny fanamoana fitisana miaraka mamonisika hoe Jesosy Kristy no mamasara fotidika ary dia nitarana tamin'ny tompo reo laozy ka novonjeny tamin'ny fahaterena nandefa ny teniny izy mba hasikana azy ary nanafaka azy tamin'ny lobony anjelana aoka idiran'ny tompo reo no mifambampony sy ny fahavagana ataony amin'ny zanak'olombelona ary aoka anaty fanatom-pisaorana izy sy ilaza ny asany amin'ny fiompiana dia nitarana tamin'ny tompo reo raha ozy ka nampiala azy tamin'ny fahaterena izy nanono ny rivotra mahery izy ka nitsahatra ny fokononjandrano dia fary reo satria nitsahatra zany ary mety manony fitidinany riny izy aoka idiran'ny tompo reo no mifambampony sy ny fahavagana ataony amin'ny zanak'olombelona ary aoka nandatra azy eo amin'ny fiangonan'ny olona izy ka idera azy amin'ny fipetrahan'ny olona zany filazantsara zany zany vaovao mahafaly zany zany evanjely zany a no fototra itsoroany fiangonantsika ihany koa ka dia aramin'nyfanasika amaonafiarika izao no tenin'ny tompo Jesosy Kristy izao no tenin'ny tompo Jesosy Kristy evangeliny Santa Marta toko faha-enina-ambinifolo andiny faha-efatra-ambinifolo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary farany dia izy iraika-ambinifolo lahy teo amin'ny fisakafoanana no nisy eny Jesosy ka nomentsiny no izy naran-kino sy mafy fo satria tsy nety nino ireo nahita azy efa tafatsangana velo. Dia hoy koa Jesosy taminy mandehana eran'izao tontolo izao torio amin'ny olombelona rehetra ny vaovao mahafaly izay ino ka atao batiso dia ho vovonjy fa izay tsy ino dia hoeno ary reto no famantarana omby izay nino androka demoni amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny vaovao andray milalala sy isotro-poizina mahafaty nefa tsy anino tsy anino ary ametratanana amin'ny marara dia ho sitrana ireo. Ary Jesosy tompo rehefa avy niteny tamin'ny iraika-ambinifolo lahy toy izany dia nakafy any an-danitra ary mipetraka
eo akavanan'andriamanitra. Ireo mpianany kosa lasa nitolo ny vaovao mahafana atraiza ary ny tompo dia niala ny asa taminy sy nanome hery ny teny notoriny tamin'ny alalan'ny famantarana nampombany azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Dera manao Kristy mbola ataontsika mpizakanana ny hira FPMA Vega ao miasina pejy 720 ray maso.
raha dimiana lalina sy dimiana akaiky iavana dia tena sahaza ho an'ny zany izao teny izao hoy ny tompo hoe torio ny vaovao mafaly ary manomboka amin'izany a dia mikasika ny fiainantsika isan'andro isan'andro no ambaran'izao tontolo teny izao kasika ny fiainan'ny fianakaviana fiainan'ny firenena ny fiainan'ny fiangonana ary fiainan'izao tontolo izao inona moa izany lazainy Jesosy Kristy hoe vaovao mafaly hotoriana amin'izao tontolo izao. Izany vaovao mafaly izany dia ilay fihavanana nataon'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy mba ahatonga ny olona tafaray aminy indray. Raha nanota Adama sy Eva iavana dia tafasaraka tamin'Andriamanitra tonga tetỳ amin'ny tany Jesosy Kristy hanolotra ny aina mitondra ny fontantsika ary dia vita ny fihavanan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ka izany fihavanana izany no lazain'ny tompo hoe andala mbarao ny olona rehetra fa vaovao mafaly satria zava-doza izany hoe misaraka amin'Andriamanitra izany. Zavatra tsy irinizaniza ny tafasaraka amin'Andriamanitra izay loharano ny fahasoavana rehetra. Ary izany no mahatonga ity atao hoe fihavanana ity riavana soatoavina iraisan'ny-pirenena na iza firenena na mihinana tsy mihinan'Andriamanitra na iza antokom-pivavahana na mihinana tsy mihinan'i Jesosy Kristy dia samy mandray samy manaiky fa iaina ary tsy maintsy misy ny fihavanana zay vo misy fiarahamonina azo atao zay vo misy fiarahamonina azo tanterahana ary amin'ny toerana maro dia zavatra resahana foana izany atao hoe fihavanana izany nefa to tsy mety fatirana tadiavina nefa tsy mety azo miavana vetivety raindray zanak'olombelona dia vadia ny fifandraisana azany no natongavana Jesosy Kristy mba atanteraka izany fihavanana izany ary fandresena mezimezina azo teo amin'ny azo fijaliana izany. Matona ny fontantsika izany afaka nafijerana Andriamanitra ary afaka mamelahela izay meny tompo dia izay ilay fihavanana fa tsy vitan'izany zavatra ambarany tena mantsika eto riavana zao hoy izy hoe zay vitan'ny fihavanana zay mino zany dia zao ny famantarana manaraka azy. Anvoaka dia amin'ny anarako izy aloha no nanaitra voalohany hoe inona ny idirana izany ho an'izay nanahatra nyteny peritompovavintsika tamin'ity inona ny idirana izany eoia zany ty rahazy kanefa raha mambariny tantarany razamberantsika voalohany dia damasevasika rehefa zay tingonia dia fampisarabazana fampisaraka azay toerana misy azy dia tsy maintsy misy fisarana nampisarana izy mivaky voalohany adamasevy nampisarana tamin'Andriamanitra fa tsy teny hifandray amin'Andriamanitra tsofa miakina an'Andriamanitra. Nampisarana izy mivaky fa tsy nanana fifampitokisana intsony tsy misy fahaisan-kina intsony fa nyfanometsiny teo anatin'Andriamanitra fivavy zay menao a
tonga izany atramin'izay ka sam'izao dia mbola izany ataony tokantranonamo fanometsy misarabazana aty na ny zanaka izy mitana azy dia mifamono fampisarabazana ilay tiany ka hoe tenytonga zay mino dia afaka mavoankazy ina moa zany hoe mavoankazy zany zao efa fandroahana ny asany zanokely zany satria mampisaraka antsika mampisaraka ny fiangonana mampisaraka ny fianakaviana ny rantsika ambavaka mahisiny fahaiza-posy ny fahaisan-tsaina dia mampiseho izany hoe tsika matoky ny herin'ny vavaka matoky ny herin'ny fihavanana entiny Jesosy Kristy eo amin'ny fiarahamonina fa ohatra hoe zay mino koa zany arak'izany dia mitady zay hiavanana tsy manaiky ilay fanosarabazana iteny amin'ny fiteny zay tsy mbola any izy amin'ny mpanaraka fiainam-pivavahana rehefa amin'ny fiarahamonina dia zao tena isan'ny lahoaka izay fitenenana vaovao amin'ny teny sasany dia teny tsy fantatry atoko mpivavahana maro tena ohatran'ny trampesy tamin'izao tontolo zao paritaka amin'ny haritra rehetra zany miteny tsy mbola aina teny tsy fantatra fa tsy zany zao teny zao ny tsy dia zany zao zay tenin'Andriamanitra fa izy hoe zay hita fihavanana amin'Andriamanitra dia mahay miteny vaovao araka dika teny ekumenika mahay miteny zay tsy mbola aina inona miteny tsy mbola ain'ny olombelona teny tsy haintsika nefa teny tsy hain'ny olona dia zao laza ny marina izay fitafihavanana amin'Andriamanitra marina dia milaza ny marina moralazaina ny marina fa zao ny marina teneniny Jesosy Kristy marina momba ny tenanao raha raisintsika tantarandry fototra ny marina tenana rehefa milanina lehibe Paoly apôstôly Paoly ka ny andro teo faty izy dia tsy maty dia ny olona hoe isan'ny Andriamanitra izy tena niveriny olona mihitsy ny apôstôly Paoly fa Andriamanitra ary ao miasan'ny apôstôly tsy mbola be mbola zany Paoly nana apôstôly toazy fa matetika niveriny Andriamanitra kanefa tsy Paoly iorona amin'izany fa nisokevitra izany ny fifandraisany sy ny fihavanana nytongorona eto fa lazainy ny marina tsy Andriamanitra izahay any amin'ny teny sasany dia misy manao hoe any tantara sasany ny apôstôly izy ary tera ity tera ity Jesosy fa ary tsy mora rehefa zany hoe laza marina momba ny tenanao ny anigaigantena sy laza ny tena ho Andriamanitra aza no mahaika ny olona ndraindray fa ny Paoly tsy olona amin'izany noviana ny fihavanana sy ny fifandraisany amin'ny Paoly natao maritra hoe tonga izy ilaza ny fihavanana avy amin'Andriamanitra laza fihavanana avy amin'ny Jesosy Kristy ary manomboka amin'ny famarinana
fiazana zay maro no mantenany ary marina afatra tokolo ambara dia tsy misy nafenony ny apôstôly Paoly sy ny namany amin'izay olona an'izay minarana izy ara-bateny tao nahitansika hoe nanzay minarana Paoly fa tsy naniny fa miosalavitra no menarana ny tenenany olona tamiko hoe andriamanitra izy lay fanondraidrana ataon'ny olona fanondraidrana ataon'ny olona dia maloatra no pozina mandevina sy manimba ny fiainany hoe maro amin'izao tsy nampanina Paoly zany ary zany le fanitreteny tsy nandraina izany pozina izany hoe ahidrahidra ho Andriamanitra mitokatokafana tena tsisy voatrazy manam-poizina napotika fiainan'olona fiainana manam-pahefana zany mitokatokafana izany ary raha miverina kely amin'le famakinana volazantsika teo satria miavana amin'Andriamanitra koa dia tsy niditra tamin'izay tamin'ny andron'ny Noa dia sarotry ny rano zao tontolo zao tena azo ny safodrano politika kanefa le amin'izao andro ankehitriny zao dia tsy safodrano tsy manafitra zao tontolo zao tena fa langy manafitra n'izao tontolo zao amin'ny toerana maro tena rakotry ny langy na ny fifandraisan'ny olona samy na ny fifandraisan'ny ao amin'ny fiatokantrano azy ary miantso antsika Andriamanitra mba tena hiavana marina aminy mba aizantsika miaina izany fiainan'ny vita-pihavanana amin'Andriamanitra zany ny miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy koa avana fiteny vaovao dia zao miteny fitiavana teny fitiavana misy fanelim-pana sain'ny olombelona tsy tena miavana amin'Andriamanitra teny amin'ny fomajo ary zany fihavanana amin'Andriamanitra izany fihavanana amin'ny Kristy zany mandray fihavanana entiny Jesosy Kristy zany izao manomboka ao amin'ny tokantranotsika raha ray mpianakaviana ny miavana marina amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy dia mitady amanjany nahitany zany voalohany indrindra avy amin'izany voalohany indrindra tena magaga fa lasa malemy fanatady lasa feno fitiavana rehefa miteny lasa tsy mitabataba sy migidagidra mamany zao satria naolo miavana tamin'Andriamanitra ary zany no hoentintsika eo amin'ny fiaraha-miaina sy fiaraha-monina misy antsika ary zany mitadiavantsika fiangonana zany no tadiavan'ny mpivavaka ho an'ny firenena sy ho azy tso voalohany indrindra ny tenin'Andriamanitra anio ny avana dia miantso mpivavaka voalohany indrindra tena laklen'ny fanasitranana amin'izao tontolo zao isika fiangonana ny kristiana satria ilay Andriamanitra ivavahantsika sy tompontsika izy no
loharano ny fihavanana izy no mamoerana zany fihavanana zany ary afaka mandray amamy ny fihavanana marina zay ka raha ny antsoantso fihavanana izy hoan'ny fiangonana ho an'ny tanindrazana kanefa ao amintsika tsy misy zany dia tsy famarina zany kanefa zay miavina tamin'Andriamanitra marina dia miteny vaovao miteny marina ary mampieritreritra antsika izany teny izany mba hianjoantsika isan'andro tokoa hoany zay tena titanindrazana marina dia tranan'Andriamanitra ny tanindrazantsika ny fianakaviana ny fiarahamonina rehetra dia tokana ihany ny antson'Andriamanitra ny fihavanana raha hiantsoantso isika hitabataba dia zany tabatabana sy nangatana amin'Andriamanitra meo fihavanana izay meo fihavanana ny mpanao politika ny fitondra rehetra meo fihavanana ny fitondra fivavahana meo fihavanana ny tokantrano tsirairay ary ataovy tahaka tany malitra ny fiainany fiarahamonina rehetra amin'izay isandray any amin'ny tanindrazanay satria fihavanana miorina famarina miorina amin'ny fahasikana ny angatansika mitombo dia ny andraisany tsirairay azany fihavanana ao Kristy zany mba hoentsika mizaray irazao zao manomboka ao tokantrano kanefa zao tsaroty tsy mandeha hoazy ny rahaty satria mpampisaraka mbola eo tsy tia zany fihavanana izany kanefa azo voareseny ao Jesosy Kristy ary zany zao loatsika zao miady mino herin'Andriamanitra sy ny fivavana dia ho azo natao amintsika tsirairay aby fahasoavana sy ny fihavanana marina voka iran'izany izy ny pastaora Jesosy Kristy loko ny fitiavana amin'Andriamanitra raintsika ary fifaisana sy ny fihavanana marina ary eo fanamasina ao amin'izany
Fancy enough.
samy mandroso rehefa samyka ny fivoniny rehetra manoloana ireo amarony asa olana mahafantatra isika fa ilaina ny mamono mianaka sy manakambana ny hevintsika rehetra ivavaka izy. Andriamanitra tena tsara indro strany ireo fahasarovana lasana Kristy izay nandratra ny fiangonana sady mbola nanohy mitazona anay saraka elovavaka ameo anay ny fampiavana isika rehetra naranteny ekeo ny tombo ekeo ny tombo ekeo sovavaka izy. Andriamanitra tena tsara indrindro ampianaro izay anaraka ny dianao Kristy izay tena fahazavana maro ino ny vavakay ary omeo ny fahazavana izany. Andriamanitra tena tsara indrindro amafisy ny filohanay ao amin'ny fotoanan'Andriamanitra rehetra mahatsiaro izay fa very eo afovoan'ny tafio-drivotra ny fiainana. Ino ny vavakay ary omeo ny fanantenana. Andriamanitra tena tsara indrindro ovay ireo fisarasarahana maro ho fifanarahana ary ny fiahihina ho fanekena mifamahy. Ianao ny vavakay ary omeo anay ny finono. Andriamanitra tena tsara indrindro omeo anay ny heliko mba ilazanay ny fahamarinana amin'ny laliny sy ny fitiavana. Eno ny vavakay omeo ery izahay izany vavakay tombo. Andriamanitra tena tsara indrindro ary dany ireo sakana hitamaso tsy hitsitamaso izay manaraka anay tsy andraisanay ireo rahavavy sy ireo raharava ao anatin'ny loza na ireo izay ao anatin'ny tsy fahampiana. Eno ny vavakay ary omeo anay ny fo mahay mandray fany. Dieu est très bon, change nos cœurs et le cœur de notre communauté chrétienne afin que nous soyons les agents de la guérison. Écoute notre prière et donne-nous la conversion. Andriamanitra tena tsara indrindro sakafo masonay azonay mahita ny fanomenanao rehetra tahaka ny fanomezana avy aminao ary sakafo ny tananay mba azonay mizara ny vokatry ny fanahin'ny fiangonana. Eno ny vavakay ary omeo anay ny famondrapona. Tsy aninay ny vavakamantandrasanay Madagasikara izay tsy miafaka aminao tombo mitondra drano amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao izay Jesosy Kristy tombo mba anarana ny mitondra drano rehetra ka hanamainana ny tanindrazanay Madagasikara. Mangataka aminao izay Jesosy Kristy mba mampitsaratra ny tafio-drivotra rehetra satria ianao velinany no tiana iantsaka ao firenenany. Mivavaka koa izay tombo amin'ny Frantsa izay tany amitrano anay. Jereo amin'ny nafonao mitondra rehetra. Jereo izay zanakao mba hijoro vavabelona mandraka mahatoky anao Jesosy Kristy enao lay fahazavana tsirairay hafa mitoera ampoera ao anatin'ny fihavanana izay. Miray ao Jesosy Kristy isika raha isika miaraka ny teny bavaka izay mampianarana antsika manao hoe ray kay izay platsy. Afinal,
fotoana ny rakatra isika izay manolotra kavavina sisian'Andriamanitra. Fantatsika faraka ny totena ataon'i Mosesy ao anatin'ny boky lalàna faharoa Deutéronomie dia misy hoe fahasahy olotra izay fantatsika fanatitra zakany avy araka ny fitahina izay mety tompo Andriamanitra eo Deutéronomie toko faina amin'ny voalohany fahafitarany folo. Izay manome ampahina ny tian'Andriamanitra. Ny hira mandrisy izany ataony rahavavy iteran'Andriamanitra ianareo mpanompo mipitra iterah'Andriamanitra.
hira FPBMA lafa enina amby efapolo sy fitonjato manaraka lazanarano fanesy Kresta dia sodrano avy ampitary fivavahana vita amin'ny sodrano dia retontsika ndray satria efa miditra fatao zobiby ny fahaitotaona na matetika manarozana olona io vitsy zay dia miveokira tsika hivoaka ny trano filazana. Yavana Tundu ni volontarinay amin'ny alalan'ny rao ny fiangonana kristiana malagasy eto Frantsa dia manamafy firavanantsika rehetra kristiana malagasy tonga amin'ny fotoan'izao tratry ny taona fa dia ny sorehetra sy ny fanaminana vavin'Andriamanitra mitanteraka amintsika rehetra sy ny ambonantsika. Maneho fisorana feno manokana anareo filotenonana ny fiangonana fiangonana kristiana malagasy eto Frantsa koa nanomana sy nandrindra izao fanampikovavana izao ao anatin'ny herinandro fiaraham-bavaka eran-tany sy ny taolantsika mivavaka manokana ny firenena malagasy. Fifaniana ho antsika mpiavaka ny miarahaba manokana koa nireo mandreny solon-tena-panjakana malagasy tonga manotrona minona amintsika amin'izao fotoana izao dia Andriamatoa Riza Rajoelina masolo Madagasikara miasa sy monina eto Frantsa, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Madagascar en France, sy Ramatovana. Ramato Yvette Silla masolo firenena misolo-tena manitra Madagasikara eo anivon'ny UNESCO à Paris, ambassadeur délégué permanent de Madagascar auprès de l'UNESCO à Paris. Andriamatoa Nisoa Randindiasu, Panutsena Borun, premier conseiller auprès de l'ambassade de la République de Madagascar en France. Ramatou Ultina Anirazakasson, conseillère auprès de l'ambassade de la République de Madagascar en France. Andriamatoa Lionel Rantsiripati, conseiller auprès de l'ambassade de la République de Madagascar en France. Ari Narabamantanakwa, Fikamana Manabunatan Afrika Malagasy de France, association des officiers de l'armée malgache en France, établie Panina nationale, colonel Rarenina Sipson Yves. Ni voluntenay vokanalemantra aty a France dia mampaela sy mitondra mavaka ary niraty famodiaza anareo sy ny fianakavinareo izay amin'ny fanatanterana ny abidy mavesatra zay amtsironareo eo anivon'ny tanindrazantsika eto Frantsa ary ampitao koa ny filohan'ny Republika Malagasy sy ny mpiara-miasa aminy rehetra ny firaranytso avy any kristiana malagasy aty a Frantsa ary mahatsiaro mavaka azy ohatrany koa izahay amin'ny ranom-bavaka ataon'ny fiangonana isaky ny lahatra. Toy izao ny vaovao azo ambara eo anivon'ny FFKM a Frantsa. Araka ny fatantsika koa dia ankalaza amin'ny fotoan'ity ny fahenim-potoana ny fahaleovantenany ny firenena malagasy koa iangaviana mpitiavan-deny zao isika mba hamandrika ny diavintsika amin'ny fanompoam-pivavahana lehibe zay karakarain'ny FFKM Frantsa ny alahady valopolo jona manomboka amin'ny telopolo ariva mbola omena amintsika amin'ny andinindiny ihany moa ny fotoana sy toerana anatanterana izany. Ary mba ahafahantsika maharaka ny vaovao ny fototenonana misy onivon'ny FFKM a Frantsa dia angaviana isika hijery ny tranokalo na ny page Facebook ho an'ny kristiana katolika eto Paris dia ny www.fkmp.fr. Ny kristiana katolika nationale eto Frantsa dia hitantsika amin'ny page Facebook amin'ny anaran'ny ANCMF, Aumônerie nationale des catholiques malgaches en France. Ny any ampikamina kosa dia manana ny site internet atoy izy ny tranokalo www.anglicanina.fr ary ny hoan'ny fiangonana protestanta malagasy eto Andafia dia ny FPMA.church.
ary araky ny fanao mazatra moa mariky ny finoana amintsika sy ny firaisantsika sy ny fihavanana araky mbolaza ny ray aman-dreny tantona teo dia fanimanasantsika rehetra ny FFM Fransa amin'ny fiarana miala etaeta rehefa avy eo araky ny fiteny matsika malagasy moa tsy anatoloha boky izy fa nofokena ny tafihavanana ary voninahitry fanomezana misy atamenakely ya dia nizotrany piaranasravatolety mihina moa zany hoe misy ny atsampana zany ao anatin'ny fankalazana fahiaim-potoanany ratazantsiny nazaonantsika farivatena dia eto itoerake mamola rehefa antsika amin'ny andininikasiny zany dia misaotra ny rahatolety mihina amin'izany faramanina zany amin'ny fisaorana manontana koa ny ramatolety mihina sia ny ray aman-drenitsika opera dia opera jouvence namanamotany sy ny mpiara-miasa azy nanaiky ampitiavana nandray antsika eto amin'ity toerana ity izay ireny vovoazo amara manandriamanitra ireriany ivoninahitra ary ny fankahirezana mafanamasona nateraka antsika kristianina malagasy azo antsika manateraka asa tsara sotra di l'orientation c'est fini en FFM tena moa dia lehiran nikolazana antsika presbytera kristianina am'zao dia ajarany kristianina mitapy ny FFM zay amesako amparity tena fitinena dia manatona iravana matsiraiany am'zao asaramanta zao ianareo rehetra malasana bavy carte ny FFM France j'ai maintenu son excellence en ambassadeur qui son excellence la représentante de permanence auprès de l'UNESCO Paris. Merci. FFM en France avant, il fa tena sy vasery misy atranger des catholiques sy ny FPMA kristiana atao anatiny fa dia mahita misy kristiana hafa zay zao FFM en France am'fotoana zao tsika aposo am'zany firaisan'ny kristiana zazy ny fotoana koa irasan'ny FFM en France anatatoana dia zao fotoana zao zao ny hermano raisatsika miaraka amin'ny kristiana eran-tany nanehoana firaisan'ny kristiana misy an'ity sady zay asoka resaka fahatsiarovana ny kristiana roa ampasary eo satria mahafinaritra mahita raisatsika kristiana rehetra zao na teny diasy anaovantsika teny anaty vato zay iraisatsika amin'ny rehetra kristiana rehetra eran-tany teny zaraina am'izao fotoana ny hermano fiarahavavaka zao dia misy ihany koa ny fiarahavavaka rehefa fotoana ny fahalavotena fahalavotena manodina baptisme zany araka ny malaza teo dia tsika ny fahafito amroapolo ny zona ny taona ity ano sabotsy somary vakely anisan'andro fa dia io antsika mba mahaveto am'toerana ity zany amin'ny 27 juin dia misy ihany koa zany ny asapamana dia zay le mampimareny korana sy ny tezavamaneny rehetra fa iarahihina sy teran'andriamanitra sika daty kasainarovana zany dia ny asabotsy 18 avril arivo dia ifamonana am'zay sika mianakavy teny sy korana ny FFM hitasika teo fa mahafinaritra dia mahafinaritra mety so alors une fois qu'il y a un pays en ce moment, les pasteurs à la terre, les pasteurs à la terre, à la région, ils ont des frères, des
EFFM en France teo koa mampita antsika rehetra izy ny fiarahabana sy ny fiarahasoa. Dia misy ihany koa ny EFFM vaovao mampalahelo tiafidoranapikany satria iray amandrentsika pana Monseigneur Rémy Joseph Labendrina évêque catholicain verse évêque catholicain voalohany malagasy dia notomaty tamin'ny commune mampitantsika zany vaovao zany satria raha eo amintsika rehetra dia aminareo mampisantsaka kanefa isoratsika anabekoatra satria ny asa nataony zany Monseigneur Rémy Joseph Labendrina zany teo amin'ny kristianina tsirairay teo amin'ny fiangonana kristianina ary teo amin'ny firaisan'ny fiangonana kristianina dia be lehibe ary betsaka tamintsika nandray fahasoavana manokana avy tany aminy teo amin'ny fahaizany tondra ny tena rehetra teo amin'ny ministère sakafasakafatomanatao ary soratsika rehetra zany avoany natao ny fandevenana ny Monseigneur fandevenana no lasa maloha ny anarana reto namana miaratonga ny fitaovavahana mahalena sy lalana komity atomboka amin'ny alalan'ny tondra fahavahana eo voalohany indrindra pasteur Sedala Soulebe pasteur président FPMA zany ary vice président ny FFPM en France. Dia manaraka azy eo ny namantsika pasteur Nando Dial Ratsoarson zay atao amin'ny FPMA ihany koa ary membre ny comité FFPM en France. Manaraka azy eo ny opera André Soumatian sotavikanao opera namotoetomaka dia manaraka azy eo opera Je pense Ramanabitany izy mitady amin'ny fotoantsika avana ary izy dia aumônier national ny katolika malagasy aty France dia sady vice président ny FFPM en France izy dia farany anisan'ny mpona vavana katonarana antsika ihany koa dia opera Edmond André izy ndray dia aumônier ny katolika eto amin'ny région Île-de-France zay izy opera io no namantsika anatonga vavana eo ihany komitan'ny FFPM zay tokona fosina mampasana karakara fotoana iaratsika izovana atomboka amin'ny avy ao amin'ny fiangonana protestant eo fiangonana FPMA fiangonana protestant malagasy aty Angafa akoatran'izy menaka pasteur Sedala Soulebe sy pasteur Léa Joanson eo zany Andriamatolo Laurent Latiasson ny FFPM eo ihany koa Andriamatolo Lova Rajona galatsika fa tsy ao avany misy zavatanamaparatsy toy zao amin'ny sotenan'ny anglitsiana ao komity Andriamatolo James Sarasomahena Andriamatolo Antoine Lazafamahazo Antoine Lazafamahazo dia isoratsika indrindra metsika teraka ka misy satria izy nalohana sarisary hitatsika ity taretany mety azy ao koa Andriamatolo Hantara Manuela catéchiste ao fiangonana anglikana mbola izy meny aty ny sous-trésorier dia meny aty ny acte ambany 805 € 21 centimes dia farany koa ao fiangonana anglikana dia eo koa Eliane Rasomaiko anatin'ny komitin'ny FFPM ihany koa izy dia farany amin'ny sotenan'ny fiangonana katolika ao amin'ny komitin'ny FFPM eo Andriamatolo Hery Andrianjanahary eo Andriamatolo Pierre Zafamatratra eo koa Ramatolo José Perrier zay galatsika fa tsy eto amin'izao fotoana zao mpapetraka ray province izy ary farany dia Ramatolo Edmine Sounirina Ramatolo Edmine zay soratsika manokana koa fa izy karakara-trano ato mahazo amin'ity trano dia eo zany opera Jouvence zay aumônier national zay membre ny radio tsy misy aty fe zay no vaovao ampegna aloha fa mia mametina frasoatsika rehetra anaty tampavao ety
zava-matelo no familina hoavy antsika rehetra io ny fahendrena amin'Andriamanitra. Tsika tsiraray avy dia miafika zava-tsafa maro samihafa mila misafidy, mila mifidy sy maka ny décision tsara tokony raisana. Sarotra zany rehetra zany engany Andriamanitra hidaradalatsika amiany zany fahendrena izany. Zavatra anankiray hitako zava-dehibe ihany koa dia ny famatokisana, la confiance. Misy an'iray amin'ireo izy tsy tadidiko nafadimy amin'ireo izay faefatra fa tena zava-dehibe dia fifampatokisana. Fatokisana n'Andriamanitra no voalohany indrindra. Andriamanitra izay feno fitiavana ary afaka mitotsiamina mandrakariva isika rehefa manao zavatra. Fifampatokisana ihany koa antsika samy olona fa tsy fifampianonana na fifandrafina zavatra toy izany fa fifampatokisana. Hoe isika tsirairay avy dia olona samy manana ny maha izy azy, samy manana ny kalitany n'Andriamanitra azy ary indrindra samy maniry ny tsara anka ilaina ny fifampatokisana. Engany mahitombo amin'izany fifampatokisana zany tsika rehetra na kristiana na miaraka amin'ny olona hafa rehetra ahafahany ny firaliana antsika rehetra amin'ity taona voaity dia ny herim-po le courage mba ahafahana manao zavatra tsara, mba tsy hampatahotra rehefa fantatra fa misy zavatra tsara tokony atao dia mba samy ezaka amin'izany ihany koa isika rehetra. Ary indrindra ny atao fiangonana dia misy ezaka maro samihafa izay mbola tokony atao mba hampitombo ny fampiraisana, hampitombo ny fifankatiavana ampiraintsika malagasy rehetra ao amin'ny Kristy. Dia raha antsika rehetra atao vaovao finaritra manomboana antsika ho antsika tsirairay avy ary manana fivona antsika dia misaotra. Etsograma zava-mahery ary ambasadora rahandreny ihany koa rahandreny an-drany rahandreny any amin'ireo ao anaitsilana raha misy safatra manasanakareoa dia mena fiverenana rahafitatsodrano amin'ny hafatra kely miara-tsara isika ray tsodrano ika ay misy azafady misira mifaly sakaiza ataontsika mipetraka safatrindra dia napetraka isika mihira mifaly sakaiza.
ianareo mpisobe eo anivon'ny FFKM. Ianareo izay namana tahaka anindrindrindrindra praikalandrazana sy mpino eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Faly faly izahay tongeto satria andro ahafahantsika mba mifankahita androaty. Indrindrindrindra sika rehetra tongeto dia miara-mivavaka. Pisaorana koa satria sika mianakafy tongeto dia katroka eo anivon'ny samy tompo. Ary tsy vita hoe manitatra ny fanjakan'Andriamanitra fa manamafy azy. Araka voalazany Ray aman-dreny teo hoe fiomponana eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy azo adiny fa ny fihavanana dia manamafy amin'izany fiomponana izany. Koa hafaliana zany no atonao eto ary indrindrindra mbola satria raha ny programa voalaza teo dia hiasa maotanilazana isika. Sao dia omeko an'Andriamatoa Masovo eto Frantsa ny firenena. Ndramanoko ry raha sanabary eo tompo ianareo ray aman-dreny ao amin'ny FFKM eto Frantsa. Rahampitao fa felifely malany Ramatoa Sira izay Masovo ihany koa ao amin'ny UNESCO ka tsisy madira teny nanamba fa ny fanamafisana ohatrany izay molaza rehetra teo no anjara fitenenana. Tsy nanomana fitenenana mihitsy na iray fa eo ampiasanareo no mahita hoe mandinika le zavatra napetraka rehetra atao amin'ity hoe inoniko ino resomatanany tena mahavalina koa dia mandinika manomboka amin'ny tena efo marasaka vakiotsirairay litera efo manomboka amindreo mazava mianatokoa dia efo ihany koa soranafata efo ihany koa soranafata fanasana ny fanasananay miaraka zava-dehibe aminay zany tena la efo ihany koa fankerezana 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 le efo ihany fankerezana anay eo amin'ny anakosanay miasa manapetaka zay natinona aminay ho an'ny fampiroboroboka ny firetisika. Mbola mitisy efo ihany koa mamanana dia ny fitohizanareo anamaka ny fiangonana rehetra atoko fa tena ezaka hoavo anitsy zany ezaka hoanareo mitakairahana dia fitsofanarana fanoavanareo hoe mahafita amin'izany fanondrina lehibe zany indrindra no tsika tamin'n'afia dia tena ho fifaliana mihitsy mbatanterana koa zany fanondrina kasainana zany amiaratsika tsy nanomana mitabaatsy amin'ny fo mbola efa feno fifaliana mbola efa amin'ny feno fifaliana no nandraisaka tena manapetaka. Egarde ragazzi sangana ragazzi giano bene taraka para rehetra satria solano sababery lafa voreto izay
tsika kristianina mpianatry Jesosy raha sy rahalahy satria mikatsaka ny firaisana kristiana dia nametitra isika hiasa anatanteraka mikanjo ny ambonina. Andriamanitra raiky izay niantso antsika tao maizina ho amin'ny fahazavana, nanao antsika ho tena vakombelon'ny fahazavana. Amen. Andriamanitra zanaka izay nividy antsika tamin'ny raha sarobidy no manome hery antsika mba hanarantsika ny diena amin'ny vanim-poana hafa. Andriamanitra fanao masina izay tompo sady mpanome aina no hanamafy antsika manoloana ny tafio-drivotra ny fiaina ary manampy antsika ho tody amin'ny angolo ny fahavodana. Andriamanitra ilay matanjaka sy mpamina fo ray zanaka sy fanahy masina no hitary sy hiaro antsika leo ary mandrakizay. Mandeha isika ilaza miaraka ny mahatsara ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Alleluia. Amen. Averintsika. Amen. Alleluia. Amen. Dia ataontsika fizakana ny hira Zanahary ô io itandrasanay.